Mbola ho ampitombon'Andriamanitra ho aminareo rehetra indray any ny fahasoavany sy ny famindram-pony ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Vavaka isika tompoko. Miondrika manoloana ny voninahitra ao izay Andriamanitra. Fa mendrika ataonay izany. Misaotranao izahay. Narovanao tamin'ny loza sy ny ratsy. Misaotranao fa mbola niaro ny finoanay tsy ho levona ianao. Ka tonga anao eto amin'izao tranonao izao izahay. Hankalaza anao. Ijoro vavolombelonao koa fa Andriamanitra velona ianao. Dia matoky izay fa hiteny aminay araka ny fombanao indray ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hebreo toko faraka ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara laza ny Ntaolo. Finoana no ahafantarantsika fa amin'ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita maso izao. Finoana no nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindrand'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany Noa samby fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hebreo toko faraka ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Hakana ny lohahevitra hoe ny asan'ny finoana. Ho aminareo hatrany anian'ny Tompo. Zava-panahy ny finoana riavana, ka sarotra no amaritana azy. Ny epistilo amin'ny Hebreo toko faraka ambin'ny folo kosa dia miezaka mampianatra antsika ny amin'izany finoana izany na dia zava-dalina azy. Miezaka mamaritra ny amin'izany finoana dia ny finoantsika an'Andriamanitra izany. Rehefa izany dia mitantara ny amin'ireo olo malaza ao amin'ny testamenta taloha izay nanana finoana an'Andriamanitra izy ka navita zavatra lehibe ary nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe koa. Izany no antsoina azy ireo hoe ohatra ny finoana. Inona ary ny asan'ny finoana? Tarafina amin'ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Voalohany dia izao, mitondra fahatokisana sy fanantenana ao anatsika ny finoana. Mitondra fahatokisana sy fanantenana. Fantatrareo tsara ny lanjan'izany fahatokisana sy fanantenana izany. Rehefa ny olona anankiray ny tsy misy fahatokisana, tsy mba mahana fanantenana intsony. Inona moa no antenaina aminy? Na ny miara-miana aminy aza tena manahirana. Izany no omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana azy. Araka ny famaritany ao amin'ny andininy voalohany manao hoe ary ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra rehetra, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ho hitao teo hoe navita zavatra lehibe reto mpanompon'Andriamanitra ireto noho ny finoana an'Andriamanitra. Tsy mba mety kivy na mamoy fo na dia ny sedra zavatsarotra azy.
eny zavatsarotra mety sarotra noho izay sedraitsika saroa fanompanampon'Andriamanitra koa no tena misedra zavatsarotra fa noho ny finoana an'Andriamanitra dia manjary mahita mialoha izay rehetra ampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny teniny isika manjary hitatsika izay tsy hitan'izao tontolo izao la foi rend visible l'invisible io no herintsika mino ary finoana an'Andriamanitra io no iraisany Abela sy Enoka ary Noa voatantara amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito olo ny finoana navita zavatra lehibe ry havana misaoran'Andriamanitra raha mba mahana finoana azo koa ianao ka tsy navela no mora kivy tsy navela ny mora moy fo tahaka ny sasany mamoy foany amin'ny zava-mahadomelona fa kivy sy ketraka ny amin'izao fiainana izao tsy mba mahana fanantenana intsony tsy mba tahaka ny sasany izay tonga amin'izany famonoanteny izany tany mafy ny finoanao fa io no anamarina an'Andriamanitra anao ary mbola nomanany no avinao arak'izay nampitondrainy any Isaia-paminany manao hoe efa nanao zava mahagaga lehibe izy zavatra efa voakasatra amin'ny ela sady mahatoky no marina indrindra ny asan'ny finoana faharoa dia manampy antsika hatakatra ny herin'ny tenin'Andriamanitra manampy antsika hatakatra ny herin'ny tenin'Andriamanitra zao no voasoratra amin'ny andininy fahatelo finoana no afantarantsika fa amin'ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ny patience tokoa dia mba mandinika ny amin'izany hoe ahoana moa no nahatonga izao rehetra izao ny naterahany izao rehetra izao tsy voatery ho diso ny zavatra lazain'izy ireny saingy le fisehony araka endrika materialy fotsiny izay no hainy hazavaina fa ny zavatra tsy hita maso le tena fototra natonga an'izany dia tsy takany sady tsy hazavaina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 1 dia mampianatra antsika fa ny tenin'Andriamanitra no nahariana izao rehetra izao miteny Andriamanitra zay vao misy izao rehetra izao tahaka ny tenenan'Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava zay vao nisy ny mazava misy abakabaka dia nisy zany miteny Andriamanitra hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa dia nisy zany ny tenin'Andriamanitra no mampahafantatra antsika ny antom-pisitsika sy izay masoa antsika ny tantarany diany ny torony filazantsara tamin'ny foko anankiray tany anaty ala be tany Botswana ity missionnaire anglisy somary nananay ainy izy satria tsy mivoaka amin'izany ny ala zany mihitsy ty foko ity aoko ary no milaza hoe mihinan'olona pasoa ihany fa izy aloha dia nitondra gidy nitarika azy tao sady nanao ny fandikateny raha teo dia nisaorana amin'ny tompo fa niraisina tsara izy ho izy dia mba afaka nitorina tamin'ny alalan'ny teny na tamin'ny alalan'ny fihetsika ary rehefa vita ny fitoriana dia namoaka fitaratra kely tao anaty kitapony izy dia nijery zany fitaratra izany dia nijery ny tarehany nanamboamboatra ny volony ireto foko kosa rehefa nahita an'izany fitaratra izany ka hita fa hita teo amin'ilay fitaratra amin'ny tarehan'ilay missionnaire dia nitsamboatra sady taitra rehefa ela ny ela dia nangatahany lay lehibe an'ilay foko izy ty zavatra ty jereko dia nijereny dia nitsamboatra be izy fa hitany teo ny tarehany satria mbola tsy nahita ny tarehany hatramin'izay ny ainany izy ohatra ny ahoana moa zany tarehany dia miverena nijerena fandroany dia hitany tarehany dia mierika izy amin'ny havia mierika izy amin'ny havanana izy ty olona ity averiny fa olona orinany ary rehefa niverina nijery izy vao nanomboka nanajanona amin'izay dia tsy nierika intsony fa zay vao fantany hoe ay ve zaho ty dia nitsapatsapainy teo ny tarehany ary ny teny anankiray nambarany dia hoe ary misy maloto zany tarehako zany dia nome daholo ny mpiray foko taminy lay missionnaire kosa nanararoatra zany fisehon-javatra zany mbola nanoy napita ny afatr'Andriamanitra dia ho le missionnaire hoe tahaka ny fitaratra io Andriamanitra ozy tahaka ny fitaratra io ny tenin'Andriamanitra raha itsika fotsiny no mijery ny tenatsika dia tsy hahitan'izany hoe
misy maloto any ny tarehako fa le fitaratra no manampy anao. Raha itsika fotsiny no mijery ny tenantsika dia tsy aika an'izany hoe mpanota aho, ratsy aho, nitorotoronina tamin'ny ota aho, mila mibebaka aho. Fa rehefa miatrika an'Andriamanitra isika tahaka miatrika an'le fitaratra ozy, rehefa miatrika ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy hatakatra anao hoe mpanotane ianao, masin'Andriamanitra, ka mila manantona azy isika fa manampy atsika mba hananantsika fahadiovana, mba hananantsika fahamasinana izy. Dia tafita tokoa ny afatra ary ampitaina amintsika koa zany. Mahazo miaona amin'Andriamanitra ary mahazo miaona amin'ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra atsika inona ny tokony ianarantsika, inona ny tokony ataontsika, inona ny loko tokony esorina amintsika. Arak'izay vavasoratra hoe ny soratra rehetra izay nomeny ny tsindrimandry an'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitazana amin'ny fahamarinana. Ny asan'ny finoana fahatelo tarafina amin'ny fiainan'ny reto mpanompon'Andriamanitra reto dia izao: manampy amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, manampy amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany tokoa anie no tanjontsika. Inona moa ny hazakazantsika ty am-piangonana? Andre inona amin'ny tenin'Andriamanitra, inona ny sitrak'Andriamanitra tononina amintsika hatrany zany, mba hahatonga antsika andeha ka ho akasitrahan'Andriamanitra fa tsy ahatezitra an'Andriamanitra. Voalaza amin'ny andininy faefatra ny momba ny Kaina sy Abela. Finoana ny nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an'ny Kaina. Fantatsika Kaina sy Abela samy zanaky Adama sy Eva. Kaina ny zokony, Abela ny zandriny. Kaina voalaza fa mpamboly, mpiasa tany, ary Abela kosa mpiandry-ondry. Samy mba nanantona an'Andriamanitra izy amin'ny rahalahy, samy nanao fanatitra. Ny Kaina dia avy amin'ny vokatry ny tany no nataony fanatitra ho an'i Jehova. Ny Abela kosa dia avy amin'ny vokatry ny fiompiany ka ny terak'ondriny izay matavy indrindra no nataony. Dia mahavarina ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia voalaza ao hoe nakasitrahan'Andriamanitra i Abela aloha sy ny fanatitra izay nataony, fa tsy mba nakasitrahany kosa i Kaina sy ny fanatitra izay nataony. Dia tezitra i Kaina, monjomonjotra ny tarehan'ny Kaina, nanjombony izy, nanontany azy Andriamanitra: nahoana mitezitra ianao ry Kaina? Nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao, moa tsy tokony ho miramirana va? Mazava zany fa na dia mba nanantona an'Andriamanitra ihany, mba nanao fanatitra ihany azy i Kaina, dia tsy ampy fitiavana, tsy ampy fanajana an'Andriamanitra, tsy vokatry ny fony akory. Hay olona mora tezitra, hay olona mpanamartena. Ry havana malala, raha raisina tsotsotro zany afatra zany dia zao: isika rehetra izay manatona an'Andriamanitra eto koa dia mety misy Kaina sy Abela. Samy tonga ty am-piangonana isika, samy mba mahafohy fotoana hanao fanompony isika arak'izay talenta nomen'ny Tompo atsika, dia samy manao fanatitra isika. Fa ay misy tsy akasitrahan'Andriamanitra isika reto, ay tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra ataontsika. Ary mampatahotra zany. Aza mba tratran'izany, aza atao hoe ny olona tsy mpivavaka zany, fa hoy izy hoe tsy aleo ohatra anay ihany raha izany, tonga dia tsy mandeha, tonga dia tsy mahafohy fotoana, tsy manao rakitra sy voady zany. Aoka ho raisitsika ho fampietreretana zany, raisitsika ho fampahirezana zany. Raha mipetraka amiko sy aminao ny fanontaniana hoe raha vao iainga fotsiny ianao any an-trano fa ao akaty am-piangonana, toe-panatako ny ahoana no tao anatinao tao? Raha nanokana ianao hoe ity no vola atao rakitra, ity no atao voady, ity no atao rakim-pisaorana, ity no ataoko amin'ny latsakemboka sy ny sisa rehetra, toe-panatako ny ahoana izany? Tena misy fitiavana, misy fanetretena,
misy fatorana an'Andriamanitra tokoa ve? Raha miomana anao za amonjy ny fivorian'ny sampana sy ny fikambanana ny famerenan-kery fanatitra koa zany. Manahoana amin'ny toe-panahy hoentinao indrindra ifandraisanao amin'ny mpikambana rehetra. Tadio zany fa tena mijery atsika sady mitsara izay fanatrehantsika an'Andriamanitra Andriamanitra. Ary raha tsy manana finoana isika, inona moa ny finoana? Fanajana an'Andriamanitra, fakatoavana an'Andriamanitra, fatahorana an'Andriamanitra. Raha tsorina dia zao famalina ny anson'Andriamanitra. Dia ka tena ataonao amin'ny fo madio feno fanaitreteny zany. Aza ny olona fotsiny no isehosehoana. Ary mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Samuela voalohany toko 5:20 zany. Tadio fa tsy mba toy ny fijerin'olona ny fijerin'i Jehova. Ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Faefatra sady farany, ny asan'ny finoana mampanakaiky an'Andriamanitra. Mampanakaiky atsika an'Andriamanitra ny finoana. Voatanisa koa Enoka sy Noa ao amin'ny 5:5. Enoka dia hitatsika ao amin'ny Genesis toko 4 sy toko 5 ny tantarany. Lehilahy natahotra an'Andriamanitra, akaiky an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra nandritra ny 300 taona izay niainany, tena modely teo amin'ny fiarahamonina. Hany ka tsy navelan'Andriamanitra nandalo fahafatesany. Hoy ny voalaza amin'ny 5:5, finoana namindranan'ny Enoka tsy arany fahafatesana. Ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra. Zany hoe nampiakarin'Andriamanitra velona ny an-danitra rehefa tonga ny fotoana ialany aty, tahaka ny Eli, tsy nandalo fahafatesana. Zany isika akaiky an'Andriamanitra ety an-tany. Tonga ny fotoana zay ialany aty, akaiky an'Andriamanitra. Arofan'Andriamanitra miloza. Tahaka zany koa Noa. Fantatsika fa raha vao miresaka Noa tsika dia ny safodrano tonga ao an-tsaitsika. Hitatsika eo amin'ny Genesis toko 5 zany. Rehefa hitan'i Jehova Andriamanitra fa tena niaratsy ny olona, tena mandisy fanantenana, dia nanapa-kevitra izy ampidina safodrano andriganana ny olona. Saingy narovany manokana tamin'izany kosa Noa sy ny ankohonany notoroany hevitra hanamboatra sambo fiara eny an-tendrombohitra, eny amin'ny toerana tsy misy rano akory. Tena navahan'Andriamanitra satria lehilahy marina, lehilahy akaiky azy, noho ny finoany azy. Laveriko ihany ny finoana, fanajana, fankatoavana, fatahorana an'Andriamanitra. Dia tsy niatra taminy zany loza mahatsiravina izany. Ry havana, ety amin'izao tontolo izao izay misy atsika ety dia nambarana ny tenin'Andriamanitra fa miaratsy. Tsy ho tapitra ny olona ratsy toetra mandra-pahatonga an Jesosy amin'ny raony lanitra. Mbola hita olona manafara tsy toetra be dia be tsika, mbola aheny foana tsika an'izany hoe olona mialina, olona mahana fahatezerana mirehitra, olona mangalatra, olona mamitaka misoloky, olona mamono olona, tsy matahotra ny anala aina. Ary ny loza tena ratsy, loza farany izay manjo zanak'olombelona dia zany hoe makany amin'ny fahaverezana mandrakizay zany. Iaro anao amin'izany loza rehetra zany ny Tompo. Raha miazona mafy ny finoana azy ianao, te hametraka azy am-pelatany ianao mba tsisy harombaka anao, ka aza mba isan'izay miverin-dalana. Ry havana, zao no ambara atao mpamaranana. Ny finoana an'Andriamanitra na ny finoana kristianina, ny moa ny dikany eo finoana kristianina, mandray an'i Jesu Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ianao. Ny finoana kristianina no mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao. Io no fototry ny herintsika, io no mampijoro antsika, io no mahatonga antsika mahana fanantenana sy fahatokisana. Voninanao zavatra na lehibe mbola tsy hitany maso eo ny eo aza ny vokany. Io finoana kristianina io no mampisokatra ny fotsika amin'Andriamanitra, mampisokatra ny fisainantsika sy ny fahatakarantsika, mahatakatra ny hoe tena misy zany fitahiny zany, zany Andriamanitra miaro zany. Dia tany mafy ny finoanao tsy ho levona, fa izay marina amin'ny finoana ihany no velona ary sitrak'Andriamanitra. Ho azy irery ny voninahitra. Amen.